Mahamay ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao indrindra fa eny amin'ny faritry 67 hectara sy ny manodidina iny satria nitrangana von'olona indray ny teny 67 hectara tamin'ity herinandro ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsy rovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa neto isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'ilay raharaha famonoana zazakely 20 taona izay teny 67 hectara no tena impanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha horesantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Voasampitry ny polisy pirenena CSBD tao Mangarantoamasina ireto lehilahy roa izay nitazona sy nivarotra kokaina ireto tamin'iny androny afako maliny. 9 grama mahery no hita tany amin'izy roa lahy ireto rehefa natao ny fisavana. Midika izany fa tena miamparitaka tsy misy toazy izany resaka fivarotana zava-mahadomelina izany any Toamasina any amin'izao fotoana izao. Any Betioky Atsimo indray leo jiro sy rano tapaka lava ny vahoaka any an-toerana ka nandrehitra kodiarana tamin'iny androny omaliny mba ho fanehona an'izay hatezeran'izy ireo amin'izay fahatapahan-jiro lava sy ny rano izay. Midika izay fa tena tsy faly izy ireo manoloana an'izay fahatapatapahan-jiro lava tsy misy toazy izay. Ny jiro tapaka lava nefa ny vidin-jiro tsy mitsahatra mitombo isan'andro fa tsy mba mihena akory arakaraky ny fahatapahan-jiro. Ka izay mahatonga an'ireto vahoaka marobe tany Betioky ireto nitokona nandrehitra an'izay kodiarana teny afovoan'ny arabe izay ho fanehona an'izay hatezeran'izy ireo amin'ny fahatapahan-jiro izay. Nisy dahalo telo saika hangalatromby tao amin'ny fokotany mitsangana komina Ambovombe Androy ny alakamisy lasa teo iny. Maty voatifitry ny zandary ny iray fa tafatsoka kosa ny ambiny tamin'ireo jiolahy izay nikasa hangalatromby ireo. Midika izany fa tsy misangy amin'ny mpanao ratsy ny mpitandron'ny finaminana amin'izao fotoana izao ary izay rehetra minia manao ratsy ary miditra amin'izay resaka asan-dahalo izay dia tsy maintsy ho fongorona hatramin'ny fakana ary tsy hananana antra mihitsy nizaniza manao an'izany. Toy n'ilay raharaha resaka alika manaikitr'olona eny amin'ny komina Ambavady tokana dia miaraka mamono alika amin'ny alina ny komina sy ny ministerin'ny fahasalamam-bahoaka. Afatoro ny alika izay manatompo fa izay tratra amin'irenireny tonga dia vonoana. Io ny fanambarana avy tany amin'ny komina eny amin'ny manodidina ny Taosiny satria fantatra fa nisy olona izay nitaraina fa voakaikitry ny alika izay no heverin'izy ireo fa alika romotra no nanaikitra azy ireo tamin'iny herinandro iny teny amin'izay manodidina ny Ambavady tokana Itaosy izay. Marina etona moa tena mahafaty io kaikitra alika io indrindra fa ny kaikitra alika romotra izay satria sarotra be ny ahitana an'izay fanafody fanefitra na ihany koa vaksiny miaro amin'izay haramotana alika izay. Vaovao hafakely indray angidim-bikely iray no tojolana motera teny Ampiaingana ka tafapetraka amin'ny toerana tsy azo antoka tany Tsinjoarivo Ambatolampy iny tamin'iny androny afako maliny. Mpamory vazaha iray no tao anatiny ary tsy naninona ilay mpamory na dia tafapetraka amin'ny toerana tsy azo antoka aza ilay angidim-bikely iray izay. Taorian'izay moa dia nanafatra ny teknisianina hanamboatra ilay angidim-by ilay vazaha izay tao anatiny. Izany hoe tsara ihany ny manao vizity teknika mialohan'ny hiaingana tahaka an'izao fa sao dia maninona eny am-panidinana eny ka mety hitera-doza ary mety hahafaty mihitsy aza izany raha toa ka tsy misy ny fitandremana. Andao amin'izay horesantsika ny tranga izay niseho teny 67 hectara ny amin'ny mahakasika an'izay famonoana zazakely 20 taona izay. Vita izay ny valifaty fa mbola misy roa ho vonoanay. Io ny hafatra navelan'ireo olon-dratsy taorian'izay asa ratsin'izy ireo izay. Anisany voasoratra atao anatin'ilay taratasy hita teo am-baravarankely
ahina ho napetraky ireo zay namono any Andrianirina Tsirava Amboara Raisa zazavavy kely 7 taona eny Antoamadinika Ivo io teny io nanaovana ombay mitady Raisa tamin'ny andro ny afakomaly ary hita izy taorian'izay fa efa vata mangatsika tsy nisy intsony no hitany fianakaviana tsy lavitra ny trano no nahitavana an'izay vata mangatsika an'izay tamin'iny andro ny omaly iny efa eo am-pialatanan'ny brigade criminelle ny raharaha amin'izao fotoana izao araky ny voalazan'ny fianakaviana hatrany dia feno habibina no namonona an'ilay zazavavy kely vao 7 taona fantatra amin'ny anarana hoe Raisa teny 67 hektara Ivo izay tsy azonay honina mihitsy izay nahavanondoza namono ny zanakanay hoy ny reniny Raisa tao anatin'ny fanambarana izay nataony taorian'ny fahitana ny vata mangatsika anjanany izay mampalahelo tanteraka izay trangan-javatra misy ao Antananarivo renivohitra izay satria voatsela isika no nandrehy an'ilay vaovao mampalahelo be teny 67 hektara izay nahitana an'izay famonona zazavavy izay hatrany dia izao ndray isika mandre an'izay vaovao ratsy sady mampalahelo satria famonon'olona amin'ny fomba feno bibina indray no niseho dia mbola eny 67 hektara ihany no isehony izay famonon'olona mahatsiravina izay inona marina no tena mahatonga ny mponina eny 67 hektara no tena miaina lava ao anatin'izay tebiteby sy tsy fandriampahalemana izay moa ve misy mpiaro ireo mpanao ratsy eny amin'ny manodidina iny sa inona no tena antony mahatonga an'izay asa fanaovan-dratsy eny amin'ny manodidina iny toa lasa mahazo vahana foana tsy vitany asa fanafiana mitampiadiana sy ny sintomahery isan-karazany dia mbola eo ihany koa ny resaka asa ratsy amin'izay fanolanana sy ny famonon'olona isan-karazany izay dia hita eny 67 hektara avokoa izany rehetra izany na dia efa miezaka manao entso-zavatra azy mitandro filaminana izay miezaka mampandry fahalemana eny manodidina iny dia hita fa mbola manano sarotra ihany ny hamongorana hatramin'ny fakany ireo mpanao ratsy eny amin'iny manodidina iny ka dia mirary finoanana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny zanak'izy ireo zao tsapa sy hita fa tena mafy izany hoe nilaozany zanaka tiana izany ao anatin'ny ray mpimaso nefa tsy mba aretina voajanahary na tahaka an'izany no nahafaty azy fa noho ny hetraketraky ny tsy mataho-tody ka tena mahavaky fo sy mamparary ny maheno an'izany hoe novonon'olona amin'ny fomba feno abibina izany enganeo tsara levenina ny maty ary engane ihany koa mba ho tratra ireo rehetra izay nahavanondoza tao anatin'izay asa ratsy amin'ny habibina izay satria tena mendrika no homena sazy farakin'izay hentsitra izy ireo ary tokony tsy hananana antra mihitsiny izay rehetra minia manao ratsy amin'izay helika be vava tahaka nytony ny seho teny 67 hektara itony izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa